mifona ediny Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Vavaka sy atopoko. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masinao, midera sy mankalaza mevonahitra anao zay raha tratsindray izao maraina izao. Eny anao tokoa ny tantana sy ny vimbina anay ary niaro anay tamin'ny loza sy ny ratsy, tamin'ny asan'ny devoly, ary anjo ambony menandray aina vaovao, rivotra fany miaina Jesosy, eny zavaboary rehetra izay natolotra ao mba hiadana anay. Mankalaza anao sy mitsaoka anao zay mevonahitra anao, ray tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra rehetra tsara ary mpanao tsara. Koa indreto zahay Jesosy, mangataka indrindra mandrafo aminay, mamela ny elokay. Eny manadiovana amin'ny ranao saribidina latsaka tao Kalvari, ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra, ary deoka ny fahinao masina tompo, hiasa mahery ety anatinay. Ilay fahinao masina ampitaridalana, fahinao masina izay mandoa lalana anay sy mitarika anay tokoa ho amin'ny fahamarinana sy ny marina rehetra. Misaotra Jesosy, ny zavatra rehetra izay natolotra ao anay sy ny mbola ho tanteranao anay. Indrindra ny tenanao nataonao sorona, naterinao indray mandeha monja ho famonjena sy fanavotanao anay, ary mbola mifona anay isan'andro ianao eo amin'ny tanakavan'Andriamanitra ray. Dia raina sy ankalazaina ny anaranao masina, Jesosy avy any Nazareta, ilay tsy miova omaly sy ny oro mandrakizay. Amin'ny anaranao Tompo Jesosy avy any Nazareta nazona manisy mangataka, izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo sy ny fiadanany dia ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Jesosy mifona ho antsika mandrak'androany. Jesosy mifona ho antsika mandrak'androany, izany no hevitra banjintsika anio. Eny tokoa io Jesosy izay maty amin'ny fijaliana io ka antsahako velona io dia mbola mifona ho antsika hatramin'izao ary mandrakizay mandra-piverina eny amin'ny raha an-lanitra. Izao ny voasoratra ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 7, ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Hebreo toko 7, ny andininy 7, andininy 7 ka hatramin'ny andininy 9. Hebreo 7:23-28. Vakiny minaran'i Jesosy izany. Fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelona ny fahafatesana haritra izy. Fa izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy. Koa amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'izy satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ho antsika, dia izay masina, tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo no lanitra. Izay tsy mila fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny. Voalohany noho ny otan'ny tenany, dia vao noho ny an'ny olona kosa. Fa izany dia nataony iray mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendro olona izay manana fahalemena ho mpisorona be, fa ny teniny fiainganana kosa izay tato aorian'ny lalàna dia manendry ny zanaka izay no tanterahina ho mandrakizay. Amen. Arak'izany ny bokin'ny Hebreo toko 7, andininy 17 ka hatramin'ny 18 dia mampatsiadika tokoa fa mifona ho antsika hatramin'izao Jesosy eo an-tanakavan'Andriamanitra ray, asa fisorona tokoa izay efa notanterahany hatramin'izay nahafaty azy tao amin'ny fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty ka mandrak'androany izao resantsika izao sy ho mandrakizay mandra-piveriny eny amin'ny raha an-lanitra ho antsika. Fantatsika moa fa ny bokin'ny Hebreo dia mitantara tokoa ilay Jesosy Kristy izay mpisorona be izay mampatsiahy ireo fisorona rehetra izay nitanterahana tao amin'ny tempoly fahizay, tanterahan'ireo mpisorona isan'andro ho amin'ny otan'ny olona tsirairay izay tonga manatrika an'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany ihany koa dia misy an'ilay asa fanompoana indray mandeha koa tanterahana isa-taona, dia ny amin'ny fangatahana fambelan-keloka ho an'ny zanak'Israely rehetra, manomboka amin'ny tenany izay mitondra ny fanekena, mitondra ny sorona ary mipakahatra ny olona rehetra izay manatrika eny ho an'ny zanak'Israely manontolo.
mifona ho antsika Jesosy Kristy ry havana hatramin'izao. Eny tokoa fa ao anatin'izany asa fifonana izany dia tsaroana ny asa fanompona nataon'i Jesosy. Azontsika fitiavana avy amin'Andriamanitra izany, azontsika ny fanatrehan'Andriamanitra koa, sady tena ahitantsika koa ny famindrampony sy ny fahasoavana. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra, anatin'ny fizahn-toetra, ao anatin'ny fahalemena, ary ihany koa ao anatin'ny fahotana, eny hatramin'ny fahakampanahy koa azy. Koa noho Jesosy mifondra ho antsika io, dia mahazo fambelan-kely koa isika ao anatin'izany fotoana sarotra, anatin'izany fizahn-toetra, anatin'izany mety ho fahalemena izany, ary ihany koa ny fahotana sy ny fahakampanahy rehetra. Raha mifona ho antsika izy dia Andriamanitra ray miaino ny vavaka ataon'ny zanany ho antsika, koa marina fa Andriamanitra masina io Andriamanitra raintsika io fa noho ny amin'ny zanan'ilay tokana izay mifona ho antsika dia mamela heloka sy mamindra fo amintsika izy. Manampy antsika takatra koa ny tena votoatin'ny asa fanompona fifonana nataon'i Jesosy Kristy izany. Ahatsiarovatsika fa ny vavaka nataon'ny mpisorona be dia mampatsiahy tokoa ny vavaka nataon'i Jesosy Kristy ho an'ny olona, ary koa ny faniriany handrotsaka ny fanahy masina ho an'ny mpino kristianina rehetra. Ilay fanahy masin'Andriamanitra no mampatsiahy antsika izany, ary fanahy masin'Andriamanitra ety ambony tany dia mifona ho antsika koa ho an'Andriamanitra amin'Andriamanitra ray. Samby antsika ry havana satria manana an'ilay fanahy masina tokoa ety ambony tany izay mifona ho antsika, tahaka ny Jesosy Kristy any an-danitra izay mifona eo an-tanakavan'Andriamanitra ray ho antsika. Inona indray no zavatra izay tsy ampy eo amin'ny fiainantsika ry havana fa Andriamanitra mihitsy no indro mijery antsika maso mpitiavana noho ny amin'ny zanan'ilay tokana izay maty hamonjy antsika. Koa raha mijery ny zanaka izy dia mamindra fo antsika ary mandray antsika ho zanany indray. Noho ny amin'izany fisorona nataon'ny Tompo Jesosy izany dia manome fahasoavana feno, manolotra famonjena feno ho antsika izay manatona an'Andriamanitra ilay Andriamanitra ray. Ary tsy hita tokoa mantsy ny amin'ny hoe fahasoavana sy ny famindram-po ary ny fanampiana antsika. Tsy teo mihitsy izany raha tsy eo ny fifonana ataon'Andriamanitra, ataon'ny Jesosy Kristy ho antsika eo an-tanakavan'Andriamanitra. Dia tonga sy midina izany amin'izay ny fahasoavana sy ny famindram-po ho antsika. Anio ary manasa antsika ny Tompo hatsiaro ilay Jesosy Kristy izay mifona ho antsika isan'andro amin'ny alan'ny fanahy masina. Eny, rehefa nivavaka ho an'ny olona very tety ambony tany Jesosy, nitomany tamin'ny fotorotoro ho an'ny tanànan'i Jerosalema izy tamin'izany fotoana izany, nivavaka ho an'ny mpiainana ihany koa tsirairay avy sy izy rehetra, ary na dia ao ny fahavalony aza dia nentiny ambavaka rehefa niantona ataon'ny fijaliana izy. Izany rehetra izany no endriky ny asa fanompoan'i Jesosy Kristy ankehitriny mifona ho antsika eo an-tanakavan'Andriamanitra ray. Enganie ilay fanahy masin'Andriamanitra hitoetra soso antsika isan'andro, hatsapahantsika izany Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy izay mitantana antsika mandrakariva amin'ny herin'ny fahasoavana izany. Ary dia ilay Jesosy Kristy mifona ho antsika eo alohan'ny seza fiandran'Andriamanitra dia mampatsiahy tokoa fa Jesosy n'ilay solo vava ao amin'ny ray. Ny fanaovan'i Jesosy fifonana dia ilaina tokoa amin'ny famonjena antsika. Ary raha tsy misy ny fahasoavany sy ny famindram-pony ary ny fanampiny dia ho lavo hiala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra isika. Hanalavitra n'Andriamanitra antsika vokatra izany, ary dia ho andevozon'ny fahotana indray. Eny tokoa ry havana manana anjara amin'izany vavaka fonana izany tokoa ny fanahy masina. Ary dia ireo teny sy atao hoe epistily na taratasy izay nataon'ny Paoly apôstôly dia manambara tokoa fa tsy fantatsika izay vavaka tokony ataontsika ho izy, fa ny fanahy masina no mifona amin'ny fitarainana
tsy azo tononona araka ny voalahatra amin'ny Romanina 9:20 zany. Dia io fanahymasina io ary no amin'ny alalan'ny fanahintsika izay ao anatintsika no mifona ao antsika araka an'Andriamanitra. Eny tokoa Jesosy Kristy dia mifona any an-danitra ho an'ny mpino ary ny fanahymasina mifona ety an-tany ho antsika raha teo ihany koa. Izany rehetra izany no mahatonga antsika koa atsiaro ambavaka ny olona hafa, fa tsy izany amintsika ihany ka hitarahina isan'andro any teny antsika isika, fa koa hivavaka ao any hafa. Mitantana antsika ny fanahymasina hivavaka ao any hafa, ary dia atsiaro fa ireo hafa rehetra izay iantsony Tompo antsika hivavahana ireo dia olona ihany koa izay nahatonga ny Tompo fato amin'ny fijaliana. Raha maty ny Tompo dia ho an'ireny ihany koa, ho an'ny olombery, ho an'ny olona izay mila famonjena, ho an'ny olona izay lavitra an'Andriamanitra, ho an'ny olona izay mila vonjy. Ary dia izany mahatonga antsika hivavaka ho azy ireny isan'andro ihany koa. Miantso antsika ny Tompo hanatanteraka izany, ary dia ny fanahymasina ny hiasa anantsika hampahery ny fanahintsika hatanterantsika izany, ka atsiarovantsika fa mivavaka sy mifona antsika Andriamanitra amin'ny Jesosy Kristy, anefa ihany koa isika dia Andriamanitra no momba antsika afahantsika koa mifona ho an'ny hafa ho voninahiny. Andriamanitra no voninahitra antsika ny fiadanany hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy satria mifona aminay ianao mandrak'androany. Misaotra anao Jesosy satria Andriamanitra izay manelanelana tokoa amin'ny ray ianao, ary dia maha-olona sy Andriamanitrana tokoa dia tafahoana tanteraka ny fepetra rehetra izay ahatonga anay ahazo famonjena. Mamonjy anay ianao ary mifona ho anay ianao isan'andro. Lehibe izany fitiavanao izany Jesosy, fa tsy navelanao tokoa izay hoe rety ambonin'ny tany fa ny ranao fanahymasina koa hifona ho anay. Dia izany no ahatsiarovana isan'andro fa vita avy amin'Andriamanitra ray. Vita fihavanana aminao izay Andriamanitra ray marino, ray masino, ray tsara indrindro, ary izany mahatonga anay nanam-piadanana ety ambonin'ny tany. Ary tsay ety anatinay ilay hafanana masina Tompo, mba ahazoany amatsiaro izany fihavanana efa natolotra ao izany. Ary dia hahatonga anay koa havitrika mandrakariva, hitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, andeha sy tady hamonjy ny very, ary hahatonga anay ho fitaovana tsara sarombidina hatrehanao, ahazoany matanteraka ny fitoriana filazantsara amin'ny olombelona rehetra, araka izay efa nampihomaninao anay Jesosy malala. Sy tanteraka sy tena mankataka indrindra ilay tana maherinao mba anay, fanahymasina mba hirotsaka aminay isan'andro, hamindra fo aminay Jesosy, ary hitantana anay mba handelatry ny fahasoavanao, hahatonga anay Jesosy ho fahazavan'izao tontolo izao sy fanasan'ny tany isan'andro ho voninahitra ao. Dia ho anao ny derany najana ny voninahitra, ry tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa aminay kosa ny fahasoavana Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny herin'ny fampiraisana avy amin'ny fanahymasina. Koa mitahinao ireny Tompo dia miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo dia homindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo dia manareo ny fiadanany. Misaotra Jesosy. Alleluia.